sur le bord extérieur, tous les zones de Vélem. Ah, le président, tout ça. Avion normal, tu me tiens. Tudo de todo manguinguito de atonder piscoque. Lógico normal isso. Niala teto Madagasikara. Karany sasany tamin'ny ekipan'ny Andry Rajoelina sy ireo voatonton'ny vahoaka teny Ankanja nandritra ity tolona ity. Araka ny angom-baovao tanterahana, omaly no nandray ny fiaramanidina jet 5R HMR Itsa Christian Mambravatomanga sy ny fianakaviany. Niala mangingina sy tampoka ka na ireo tompony andraikitry ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Ivato aza tsy nafantatra. Nikasa iazo ny La Réunion izy ireo fa amin'ny mahatampoka azy zay tsy tao anatin'ny plan de vol an'ireo mpiandraikitra seranam-piaramanidina ity sotra ity. Niainga tetsy Ivato ka niodina ora maro nitady toerana ahafahana miantsona ka tao amin'ny nosy Maurice noho ny hafarany. Maivolotratra araka ny fomba fiteny sa antony hafa fa nano masevo izay izy ireo ihany no naniendry azy tsy nampahafantarina ity fahatongavana ity. Tsy ho courant zany fa ny zavatra fantatro nisy mpanao gazety niantso ahy hoe misy avion avy any Madagasikara misy ambassadeur. Ianao ve au courant zany? Tsy au courant zany ahy, j'ai pas été avisé. Tsy fantako izany ao anatin'ny ran'ireo planina zany. Angamba soko valina. Tsy nafantatra ny Masoivo nefa ny Prime Ministre teo aloha ilay mandeha miaraka amina panda ray izay mahafantatra tsara azy ihany koa. Ilay sidina nolazaina fa urgent ve sa resaka fifampatokisana hoy ny fanontaniany mpanara-baovao. Raha ny fantatra ny ariva teo momba izay resaka sidina izay, nisy ny angidimby niainga tetsy Yavolo ary aveo ireo mpandeha tao anatiny nifindra tamina fiaramanidina Casa CN 235 ny Armée de l'Air frantsay ary niazo ny nosy La Réunion. Aiza i Andry Rajoelina, aiza ny Général Richard Ravalomanana, io no fanontaniana ny verimberina androany teny Kanja. Ireo no be mpanontany satria efa mazava aloha fa tsy eto Madagasikara Itsa Christian sy Mambravatomanga. Nahoana no niala teto amin'ity nosy ity raha nahatsapa fa nanao nety sy ara-dalàna hoy ny fanontanian'ny mpanara-baovao. Nahoana no saniatrika ny zava-nisy izay mety iseho eto raha mpitso sy raha afaka pitso hipetrahany tena tany tan-dalàna. Au final, apprendre ce matin qui, oui, un jet privé rentrait au milieu de la nuit avec un certain nombre de personnalités venant de Madagascar. Moi, pas satisfait du tout. Donc, depuis ce matin, moi, ça couille le cocotier comme dit causé. Et il ne peut pas arrêter comme ça. Il prend l'occasion pour mettre l'autre. Dans quelle manière nous donne un feu vert pour l'avion privé rentrer sur outil qui contrôle ENA. Dans ce cas-là, nous pouvons suivre de près. Quand bandit moun qui débarqué, quand j'étais, mon pas acquise personne, mais moi, je suis complètement insatisfait. L'absence de contrôle, la matrice qui vient là, mon point forme le Premier ministre, surtout qu'étant donné la situation à Madagascar, et pourquoi possible là. Nous pas à nous dans la politique intérieure malgache, mais nous suivons attentivement. Nous bien contents, demain nous pouvons mettre l'autre dans tout ça là. Nous avons considéré ce qui nous les fait à nous, c'est tout le temps dans l'intérêt des peuples de Madagascar. Si notre demande, c'est par exemple, un tel ou les vignes sauve de Madagascar, quitte Madagascar pour venir à Maurice. Et qui nous estimait qu'ils savent, pour aider Madagascar, sortir dans sa crise quand il était là, nous vous dire oui. Mais nous pouvons bien n'importe qui demande qu'il y a, n'importe qui démarche qu'il y a. Sincèrement, je suis au courant de rien. Personne ne m'a avisé en tant qu'ambassadeur, même les autorités mauriciennes. Mais aucune information ne m'est parlée. Tout le monde est au courant de la situation à Madagascar. Hein. C'est pas nouveau pour tout le monde, aux yeux du monde entier alors. Donc vraiment, je suis désolé de ne pas pouvoir donner satisfaction à votre demande. Ny toto tsy misy fa ny atao no miverina. Dia rehefa rendrika ny sambo dia ny voalavo no mitsoaka voalohany. Toa lasa nitsoaka daholo ireo nanagejany malagasy nandritra ny fotoana maro. Ireo nanadiny fa an'ny vahoaka ny fahefana. Ireo ny sous-estime ny malagasy fa tsy fo mihitsy. Ireo izay tsy nana-po fa manana heriny malagasy satria masina ny tanindrazany. Ry Rajoelina, ry Ravalomanana, ry Général Bomba, ry Lalatina, ry Rina Rakotomanga, sy ny sisa sy ny firongony rehetrarehetra tao. Aza mihevitra fa mbola tsy maintsy ho tonga ny fitsarana anareo. Nareo no nampahantra ny firenena sy nanabotry azy.
fa ny vahoaka ny anarina anazy a ary ametraka anareo amin'ny plasinareo. Justice ho an'ny vahoaka.
Maro Santos, Mikael. Fawoka faya fana pia doi firna fawoka pone. Faya fana.